Ny vinany toetry ny andro eny an-dranomasina Lahady fa 8 ny volana Jona amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny alatsinainy fa 7 ny volana Jona amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny afa-pitandremana manokana ho an'ny mpampiasa ranomasina raha ny morontsiraka Madagasikara fa nazana zany dia somary mazovana kely ny atsioka atsimo any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny. Misy ihany koa ny alon-drano mety hahatratratra any amin'ny 2.5 metatra na 2 metatra eo zany ny avon'ny onja ka mila mitandrina hatrany aloha ny mpampiasa ranomasina manoloana izay. Ny toetry ny andro any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy anorana malefaka ny maraina ary maina kosa amin'ny ankapobeny ny atoandro. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 8 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora hatratra 5 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabe ny ranomasina ary ny avon'ny onja dia manodidina ny 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Manory sy ny orana malefaka amin'ny maraina ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avon'ny onja manodidina ny 2.4 metatra. Manoro hatrany Taolagnaro izy ny orana malefaka indraindray ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, mety hahatratra 18 kilometatra isan'ora manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe ny ranomasina ary ny avon'ny onja dia 2.5 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, balika ny masoandro ary ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 18 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, hahatratra 15 kilometatra isan'ora ny alina ary anonjabe ny ranomasina ny avon'ny onja dia manodidina ny 2 metatra noho ny alin-drano avy any atsimo na atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara kosa, tanjony Vohimena hatrany tanjona Ankaboa, balika ny masoandro ary ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 18 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, ihena 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora zany any avaratry ny Toliara any amin'ny faran'ny fepitoana. Anonjabe ny ranomasina ary ny avon'ny onja 2 metatra fa ihena miandalana zany rehefa manakaiky amin'ny faran'ny fepitoana. Isy ny alin-drano avy any atsimo andrefana. Tanjona Ankaboa hatrany tanjona Vilanandro ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 ka hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, ihena 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora manomboka ny tolakandro adiny-panonja na anonjabe ny ranomasina ary ny avon'ny onja 2.2 metatra amin'ny fiandohan'ny fepitoana mety hahatratra 2.5 metatra izany any amin'ny tapany atsimo. Anodidina ny 2 metatra kosa ny morontsiraka rehetra manomboka ny atoandro. Ho an'ny tanjona Vilanandro hatrany Analalava, andrahona vitsina ibalika ny masoandro ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, hahatratra 17 ka hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora indraindray any avaratry Mahajanga ary ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja ny ranomasina ary ny avon'ny onja dia 4.4 metatra. Morontsiraky ny Analalava hatrany ny tanjona Bobaomby, andrahona vitsina ibalika ny masoandro ary iovaova ny fitsokin'ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny-panonja ny ranomasina ary ny avon'ny onja dia manodidina ny 4.7 metatra.